Salama daholo io androanisika dia ndao indray raha ho resahantsika ny mahakasika ny toetra ara-politika izay misy amin'izao fotoana izao a tsy inona moa izany fa ny mahakasika ny olana izay misy ao anatin'ny volana firaisan-kina amin'ireo izay samy mpikambana ao anatin'izay volana firaisan-kina izay a ireo antoko politika maromaro mitambatra ao anatin'izay moa tato ato izay dia nahitana fifandirana ary nahitana ny tsy fitovian-kevitra sy ny tabataba maro isan-karazany izay mameno ny tapazotra tserasera Facebook amin'izao fotoana izao ka tsy vitsy amin'ireo vahoaka izay manaradia an'izany volana firaisan-kina izany a no disy fanantenana ka mametra-panontaniana amin'ilay hoe ahoana marina ny tena tian'ireto volana firaisan-kina ireto hatongavana hanositra ve sa tsy hanositra hitambatra ve sa hisara-bazana izay sy zay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tagtagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary mialoha ny idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay disadisa ao anatin'ny volana firaisan-kina izay a dia andao aloha fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto certification note-ny baccalauréat milahatra manomboka amin'ny 4 ora maraina ireo mpianatra anisan'ny taratasy takina ho an'ireo mpianatra rehetra izay maniry hianatra eny amin'ny université na sekoly ambony ny taratasy fanamarihana ny noty azon'ny mpianatra tamin'ny baccalauréat nivoaka tamin'ny faran'ny volana septambra lasa teo izany relevé de note izany saingy tsy afaka ampiasaina vetrany iny fa dika mitovy izay voamarina no ampiarahana amin'ny dossier fahoriana nefa no iainan'ireo mpianatra afaka baccalauréat farany teo satria amin'ny 4 ora maraina dia efa milahatra eny amin'ny foibe ny fanadinana baccalauréat eny ankatso izy ireo a manao an'io certification io tamin'ny alarobia saika nisy ny korontana mihitsy satria noferana ho isanjato ihany ny isan'ny noraisina nisy ny efa nanomboka nilahatra teo amin'ny 3 ora maraina aza tamin'izany fotoana izany izay tonga da teoriana tsy voaray ka voatery niverina tamin'ny andron'ny alakamisy iny hoy liantsoa izay mpianatra ihany tamin'ny 7 ora maraina no nanomboka nandray izy ireo a ary mbola anjatony maro ny olona milahatra tokony ho tamin'ny 7 ora maraina izay nandolovanay teny an-toerana tany an-tsekoly no nalaina ity taratasy fanamarinana note ity ny farany volana teo ary tokony hisy ny fandaminana manokana ny fanaovana an'izany certification izany satria saika isan-taona miveriberina foana ny olana toy izao hoy izy ireo a raha naneo an'izay alahilon'izy ireo a mahakasika an'izay filaharana lavareny tsy misy to azy zay a amin'izay fakana certification ny relevé de note ny baccalauréat izay eo miresaky ny fanatanjahantena indray Laurent Rasoanevo izay laharana fahafito no nisy azy amin'ny fiadianany tompon-daka eran-tany Sokajy Junior. Laharana fahafito no nisy any Laurent Rasoanevo nandritra ny fiadianany tompon-daka eran-tany 424 ny taranja judo teo amin'ny Sokajy Junior vehivavy latsaky ny 70 kilao izay nitanterahana tany Tajikistan. Lavony ilay judoka Slovène Kanja Suster izy teo amin'ny ampahavalon-dalana na zany aza azo lazaina fa ity fiadina ny tompon-daka eran-tany tany Tajikistan ity no zava-bitany atletantsika tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny Hayad judoka malagasy efa betsaka moa ny amboara sy ny dingana izay vitany Laura raha ny judo no resahana azo lazaina fa mbola manana ny hoavy mamiratra izy amin'ity taranja ity satria mbola tena tovavy ny tenany amin'izao fotoana izao ka noho izany dia isaorana azy manokana izay ezaka rehetra izay efa vitany izay fa io dia toy ny sambalala mainandro tsy azo androany dia ivereno ihany koa rapitso matoa mbola resy teo amin'izay ampahefadalana izay dia midika izany fa mbola maro ny lesoka izay tokony azo arenina amin'izay resaka taranja judoka sy ny lafiny fikotranana sy ny maro hafa izay mba hafahana miatrika an'izay fananana izay amin'ny manaraka eo indray ka azakivy mahereza hatrany tato ato zay dia ny raha nahita sy ny raha nalala fa nisy ny disadisa noho ny tsy fitovian-kevitra ny samby avy ao anivon'ny firaisan-kina izany hoe ny samby avy ao amin'ny antoko-panositra izany izay nahitana an'izay tsy fitovian-kevitra izay ka lasa nihitatra be ny resaka ary ny afara amin'ny resaka lavabe
tao amin'ny tambazotsirasera Facebook tao izay samy niezaka naneho ny atezerany ny andaniny sy ny ankilany tamin'ireo izay samy ao anatin'izay vovonan'ny firaisankina izay ary maro moa ny eritreritra tamin'izany fa mety ho vaky mihitsy ny ady ary sarabazana ireo avy ao ny vovonan'ny firaisankina raha izao toedra raha izao no tsy voalamina farak'izay haingana ka maro ireo zay nametra-panontaniana indrindraindrindra amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana sy andriamatoa Siteny Raninasolony Aiko izay samy filohany izany vovonan'ny firaisankina izany avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao ka nitondra ny ambangovangony mahakasika ny fanazavana izay andriamatoa Marc Ravalomanana izay efa nandrasany maro izay fanazavana izay noentiny izay nilaza moa ny tenany fa nandrasany maro fatratra ny tenenany andriamatoa Marc Ravalomanana ny olana miseho eo anivon'ny vovonan'ny firaisankina amin'izao fotoana izao araky ny fanazavany tamin'ny mpanao gazety dia efa miezaka mandamina ny disadisa amin'ireo antoko nitrangan'ny olana ny tenany nolazainy fa antoko 5 no mandrafitra ny firaisankina ary manjaka ao anatin'izany ny ady hevitra tsy voatery hitovy hevitra izahay ao anatin'ny firaisankina misy ny tesehoseho misy ny tia-tena ary misy ny vao mianatra politika ka mila mitandrina tsara ny mampitambatra ny firaisankina dia ny mitovy ny tanjona efa mandamina ny momba izany aho fa aza matahotra ianareo ho hiatrany ity filoha miara-mitantana ny vovonan'ny firaisankina ity nisy moa ny fidinana izay nataony andriamatoa Marc Ravalomanana teny amin'ny Braoseny Alarobia tamin'iny andro ny afako maliny mazava araka izany izay tiany andriamatoa Marc Ravalomanana ho lazaina izay fa tsy voatery hitovy hevitra ny ao anatin'ny vovonan'ny firaisankina ary na dia eo aza izay tsy fitovian-kevitra izay fa noho ny tanjona izay mitovy dia tsy maintsy mitady ny maromaritra iraisana mba ahatratrarana an'izay tanjona izay tian'izy ireo atao izany mazava ho azy izany fa ilay tanjona tian'izy ireo tratrarana dia ilay hoe fanohirana amin'ny izay tian'izy ireo hanaovana azy ary ihany koa ny fahakana ny tanàn'Antananarivo amin'izao fifidianana kominaly ho avy izao izay mba hahalany any andriamatoa Tojo Ravalomanana izay zanaka lahy ny andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao fifidianana kominaly ao Antananarivo renivohitra izao ireo aloha izany no tena foto-kevitra lehibe izay joron'izy ireo amin'izao fotoana izao ary ihany koa ny fanoherana ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao izay matetika kianin'izy ireo mafy dia mafy mo ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao rariny sitsiny moa izay fanakianana izay ataon'izy ireo izay satria mazava ho azy fa avy ao anatin'ny antoko-panositra izy ireo ka tsy maintsy ahita an'izay kina sy ny tsikera maro isan-karazany amin'ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao ary tsy vaovao amintsika ihany koa moa fa efa nisy hatramin'ny ela ny disadisa amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana sy andriamatoa filoha amin'izao ankehitriny izao ary efa naharitra taona maro izany disadisa izany ary mbola tsy miravina mandraky tiany androany izay sy zay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dininy milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sesy tomatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa